inona no azo atao mba halavitra antsika amin'ny fandresena sy ny fahombiazana? Aiza no ahafahan'izy ireo manafina antsika any amin'ny efitra maisina indrindra sy ny toerana avo indrindra ve? Tsy maninona na aiza na aiza ka tsao mivahaolana aingana mba hitondra fanovanana liana amin'ny fiainanao. Andao hiaraka idiran'Andriamanitra eny amin'ny Christ Embassy Impact Center ankasina 67 hectares eo amin'ny rond-point amin'ny lalam-baovao ivilany amin'ny Kanjamaky Andotam-penaka. Na antsoina larina 34 41 122 89 32 74 856 61 34 81 692 62. Christ Embassy meolanja ny fiainanao. Dia faly miarabanareo zahay avy eto amin'ny Christ Embassy Impact Center eto Ankasina, Madagasikara. Itondra ity boky nosoratan'ny mpanompon'Andriamanitra Pasteur Chris Kilomety izay soranay manokana nanoratra izao boky izao isoranay manokana ihany koa ny amin'ny fahafahana ny anay ny fahafahana anambara sy amaky an'ity boky izay nosoratana ity amintsika tsirairay avy. Ny lohahevitra izay nataony tany Jaona ity ny alarobia faharoa ny volana Février dia ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy mijoroa an'Andriamanitra moa izay ny Pasteur Chris izay no lohahevitra nitondrany azy. Izay hitantsika ny tenin'Andriamanitra nentiny tamin'izany dia ny Jaona 5:5 izay milaza hoe izy dia jiro nirehitra ka nazava ary nahafinaritra anareo ny nifalianareo vetivety tamin'ny fahazavany. Amen. Dia tohizantsika ovakitsika ny paragrafy voalohany. Rehefa nanesy ny miaramila ny Israely Goliata fianikata dia natsiaro tsy afa-nanoatra sy natahotra izy ireo mandra-pahatonga ny Davida. Fantatry Davida fa afaka nandresany Goliata izy ary natanteraka izany. Tsy niankina tamin'ny heriny fa niankina tamin'ny foto-kevitra. Nasamihafa ny Davida sy ny hafa dia ny fomba fisainana. Nanomboka ny teny izy hoe fa zino io Filistina io tsy mifory io dia hiaika ny miaramila n'Andriamanitra velona. Ao Samuela voalohany 7:20 no nahitantsika an'izay tenin'Andriamanitra izay. Tsy nisy dikany tamin'ny hafa ny Fahamarinana moa izy nefa azo antoka fa nisy dikany tamin'ny Davida. Izany hoe Davida dia nanana fomba fisainana hafa izy raha nanana fomba fijery hafa izy. Ary ohatr'izay ny fomba fijery izany. Hita no miaramila n'Andriamanitra ny miaramila n'Israely. Alleluia. Alleluia. Tsy azon'ny Davida nieritreretina ho resy ny vahoaka an'Andriamanitra. Satria fantany loatra izany hoe vahoaka an'Andriamanitra rehetra. Tsy nampihetsika azy akory izy izay mety ho fahavalo. Mieritreritra ny toy izany tsika. Ny fanirianao dia nahita ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny olona sy eo amin'ny fiangonana. Ary io Davida, Andriamanitra tady ianao fatratra aho. Mangentanitanao ny fanahiko, maniry anao ny nofoko. Eto amin'ny tany maina sy mangentana tsy misy rano. Toy izany mijereko anao tao amin'ny fitoerana masina. Ahitako ny herinao sy ny voninahitra aho. Fa tsara anao ny aina ny famindraponao no molotra iteranao. Izay ny teny eo ambavany Davida tena marina izany 7:20 voalohany ka hatramin'ny 7 nahitantsika an'izay. Izay ny tokony fiatanam-pontsika maha-kristianina antsika izany. Andriamanitra dia tsy maintsy mandray voninahitra n'aiza misy atsika, n'aiza le atsika. Na dia tsy mieritreritra firy momba famonjena fanaza ny olona rehetra, manodidina rehetra, dia oka ianao hiavaka. Okantsika zanak'Andriamanitra hiavaka izany. Tsika misaintsaina mandrakariva hoe andaontsika monjy ny fanahy manana izany hetaheta sy fomba fijery izany. Aoka zava-tsara ny fahazavanao mba mitany olona ny asa soa ataonao ka hetsika amin'ny fahamarinana izy ireo. Mijoroa trano an'Andriamanitra. Alleluia. Izany no soratan'ny Pasteur Chris tena ity. Ary asiny ny fanekemponoana moa izany. Eto ambany eto dia ho ataontsika izay fanekemponoana izay. Fanekemponoana dia tsy vavaka faraka izany izy hoe fanekemponoana dia ho ataontsika izany izay fanekemponoana izay. Iteny izay dia raha sitrakareo manatrika dia afaka manaraka ihany koa ianareo. Ataontsika ary ilay hivavaka ankehitriny. Iteny aho dia raha sitrakareo dia afaka mamerina ianareo any an-toerana izay rehetra misy ianareo any. Jiro nirehitra sy mamirapiratra aho. Jiro nirehitra sy mamirapiratra aho. Mijoro mafy ho an'ny tompo. Mijoro mafy ho an'ny tompo. Amin'ny alalan'ny fiombonako. Amin'ny alalan'ny fiombonako. Amin'ny fanahy masina no ampitomboko ny afoko. Amin'ny fanahy masina no ampitomboko ny afoko. Amin'ny voninahitra tsy misy mitsaha amin'ny tombo. Amin'ny voninahitra tsy mitsaha amin'ny tombo. Sy ny vina ny asa fanompoana. Sy ny vina ny asa fanompoana. Manana ny toe-tsaina mahatonga ahy mafana fo. Manana ny toe-tsaina mahatonga ahy mafana fo. Sy kinga ary mirehitra amin'ny zava-kan'Andriamanitra aho.
ary mirehitra amin'ny zavatr'andriamanitra dia rain'andriamanitra rain'andriamanitra etsika andalinana izay voalazany rahavavy teo arany a dia ireto misy andiny soratra masina vitsivitsy azotsika any atokantrano any a ho alalinina izany dia eo amin'ny romanina toko faharoa ambin'ny folo ny andiny faraika ambin'ny folo avy eo titosy toko faharoa andiny fafito ary timoty voalohany toko faefatra ny andiny faharoa ambin'ny folo atao amin'ity bokon'ny Rhapsody Fahamarinana ity ihany koa dia misy ny drafitra famakina baiboly mandritry ny herintaona sy mandritry ny roa taona koa andeha ary ho jerentsika inavy ireo drafitra famakina baiboly mandritry ny herintaona ato zany dia hita amin'ny Matthieu toko fahatelo amby roapolo sy Exodosy toko faefatra amby roapolo sy ny toko fahadimy amby roapolo ary ny drafitra famakina baiboly mandritry ny roa taona kosa dia ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faefatra ambin'ny folo ny andiny fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo sy Joba toko fahaenina amby telopolo sy ny fahafito amby telopolo dia maka sitrakatsika rehetra ho voninahitra Andriamanitra irery any misaotra betsaka tompoko. Inona no azo atao mba halavitra antsika amin'ny fandresena sy ny fahombiazana? Aiza no ahafahan'izy ireo manafina antsika any amin'ny efitra maisina indrindra sy ny toerana avo indrindra ve? Tsy maninona na aiza na aiza ka tsao mivahaolana aingana mba hitondra fanovanana liana amin'ny fiainanao. Andao hiaraka idiran'Andriamanitra eny amin'ny Christ Embassy Impact Center ankasina 67 hectares eo amin'ny rond-point amin'ny lalam-baovao ivilany amin'ny Kanjamaky Andotam-penaka. Na antsoina larina 34 41 122 89 32 74 856 61 34 81 692 62. Christ Embassy, meu lanja ny fiainanao.